mana isan'andro fandaharana tolotra ny fikambanan'ny Mpiara mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Miarabanao ny anaran'i Jesosy Kristy anatin'izao fandaharana mana isan'andro vokarin'ny fikambanan'ny Mpiara mamaky ny Baiboly eto Madagasikara izao. Ary mpifaliana tokoa no anolorana anao indray ny manavoalahatra ho amin'ny anio. Hivavaka isika mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izany. Ny Tompoandriamanitra andriananareo, manandratra anao amin'ny toerana avo indrindra izay fa mendrika anao izany. Faly izay fa isan'ireo afaka misitraka ny teninao amin'ity fotoana ity. Andriamanitra velona anao dia mitondra fahavelomana eo amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ny teninao. Sokafanay ny fonay ho tany tsara anirin'ny teninao, hanananay fiainana kasitrano eo masonao Andriamanitra. Mitarianay fanay masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny Salamo 9 no voalahatra ho manantsika anio. Salamo 9 ka ny andiny rehetra no hojerentsika anatin'izany. Salamo 9 andiny rehetra. Ny Baiboly diemana ny Baiboly dika teny ombonana no amakitsika izany. Rehefa hita dia ndeha iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tompo Andriamanitra io, endre ny alehiben'ny voninahitrao manerana ny tany tontolo. Nataonao manoatra ny lanitra ny fiandriananao, kanefa ny feon'ny ankizy madinika, eny ny feon'ny zaza mbola minono aza no anoheranao ny mpandrafy anao. Azany dia toy ny mandana atsanganao ampanginanao ireo fahavalonao sy izay te hamaly ratsy. Raha jereko ny lanitra asan-tananao sy ny volana mankitana napetraka ao eny, dia mba inona moa ny olombelona no tsarovanao sy izay zanak'olombelona no karakarainao? Fa nataonao latsaka kely noho ny anjely izy, ka nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Nampanjakainao amin'ny asan-tananao, nataonao eo an-tongony ny zavadrehetra, dia ny omby amanondry sy osim-ba amin'ny bibidiany an-tsaha, ny voromanidina sy ny trondron-dranomasina izay miriri manaraka ny ondrandrika. Tompo Andriamanitra io, endre ny alehiben'ny voninahitrao manerana ny tany tontolo. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misy maromaro ireo voalaza fa nanoratra ny bokin'ny Salamo, fa i Davida moa no voalaza fa nanoratra salamo betsaka indrindra. Ary raha ity Salamo 9 ity dia i Davida ny voalaza fa nanao azy. Raha manesy ny bokin'ny Salamo sika dia mahita fa ity Salamo 9 ity no salamo voalohany manomboka ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra manokana. Ary raha mijery ity Salamo 9 ity ihany koa sika dia mahita avy hatrany fa mitovy ny andinina nanombohan'ny mpanoratra azy sy ny andinina namarana azy. Samy vaky toy izao izany. Tompo Andriamanitra io, endre ny alehiben'ny voninahitrao manerana ny tany tontolo. Arak'izany dia hita fa ny antony nanandratany Davida hira fidarana an'Andriamanitra, nanombohany sady namarana an'ity salamo ity. Tsindro avy hatrany fa ny mpanoratra dia babo ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ilay mpahary ny zavatra rehetra. Ary nilazana azy eto hoe, Tompo, dia maneho mazava ny anaram-boninahitr'Andriamanitra. Tompo, izay midika fa azy ny fahefana sy ny hery rehetra. Tsy misy azo oharina aminy, tsy misy azo ampitahina aminy, tsy misy toa azy. Marina fa mety misy ireo sampy izay veriny sasany ho Andriamanitra, toy ny vato aman-kazo, ny volamena sy ny volafotsy, saingy na ireny aza anie dia mbola asan'ny tanan'Andriamanitra avokoa. Ary ny Andriamanitra tsindrian'ny mpanoratra eto dia ilay Andriamanitra ny Baiboly, ilay fiandohana sy fiafarana. Any amin'ny Isaia 7:12 dia voasoratra hoe,
ho ampitovianareo amin'iza moa Andriamanitra? Endrikinona moa no ampanahafinareo azy? No hoe Tompo dia maneho ny fahambonian'Andriamanitra. Ary milaza ny mpanoratra eto hoe Tompo Andriamanitra eo. Indreny alehiben'ny voninahitra ao manerana ny tany tontolo. Dia ahitana taratra fa mahagaga sy mahatalanjona sady mampiaiky azy loatra zany fahambonian'Andriamanitra zany. Ary manery ny fony hanandratra ny fankalazana sy ny fiteranan'Andriamanitra. Ato anatin'ity salamo ity dia hita koa fa tsy anarana fianarana ny mahatompo an'Andriamanitra, fa maneho feno ny maha izy azy. Any amin'ny Matio 1:20 any i Jesosy Kristy dia nilaza hoe mideranao raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany. Ary raha miteny eto hoe lanitra sy ny tany dia mahafoaka izay rehetra ao anatiny ihany koa zany. Entina ilazana izay rehetra mandrafitra na ny lanitra na ny tany. Any amin'ny Salamo 4:20 dia voalaza rahateo fa an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Mampatsiahy antsika ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao zany. Any amin'ny Genesis 1:1 dia voasoratra hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Fa raha mijery ny Salamo 3:7 isika, tsindriana ny 5 sy 9 dia voasoratra hoe iza ny tahaky ny Tompo Andriamanitsika? Mipetraka eo an-tseza fiandrianany eo ambony izy, kanefa miondrika mba hitazana izay eny an-danitra sy ety an-tany. Mahavariana tokoa ry havan'izany hoe miondrika Andriamanitra mijery ny lanitra, tena tsy takatry ny saina ary tsy harefesina ny fahalehibiazany. Dika izany fa sady azy ny lanitra sy ny tany, ny sady izy ihany koa ny mifehy azy. Maneho ny herin'ny rahateo izany, manenika ny tany aman-danitra ny voninahiny. Raha mali ny fanontaniana voalahatra ho valiany kosa sika ao anatin'ity salamo ity hoe inona ny ambarany momba an'Andriamanitra, i Jesosy Kristy na ny fanahy masina, dia verina fa fahamarinana azy lazaina ny hoe tompo ny tany aman-danitra sy izay rehetra eo aminy Andriamanitra, azy ny voninahitra. Tompo ny tany aman-danitra sy izay rehetra eo aminy Andriamanitra, azy ny voninahitra. Fa mampisaintsaina antsika izany. Mametraka an'Andriamanitra amin'izany toeram-boninahitra izany ve isika? Fa voasoratra any amin'ny Isaia 2:20 fa ny vahoaka noforonon'Andriamanitra ho azy no hitantarany antony hiderany azy. Isan'izany ve izaho sy ianao? Mendrim-piderana ilay iray ny voninahitra. Fa ato anatin'ity salamo ity koa ny mpanoratra dia milaza hoe nataonao manoatra ny lanitra ny fiandriananao, kanefa ny feon'ny ankizy madinika, eny ny feon'ireo zaza mbola minono aza no anoheranao ny mpandrafy anao. Azany dia toy ny mandana tsanganao ampanginanao ireo fahavalonao sy izay te hamaly ratsy. Dika izany fa ny zaza minono sy ny ankizy madinika izay heverina ho sokajiny olona bitika sy toa tsy tsinotsinona eo anivon'ny fiarahamonina dia nampiasain'Andriamanitra anehoana ny heriny manoloana ireo miandany amin'ny fanoherana azy. Raha tsaroantsika ny tantara dia nisy fotoana nataony olona fanaovana fifanankalozana ara-barotra ny kianjan'ny tempolo tao Jerosalema. Hitantsika any amin'ny Matio 1:20 izany. Ary tamin'izany fotoana izany raha niditra teo an-kianja Jesosy dia nandroaka ireo mpiserasera ara-barotra rehetra teo sady nandrodana ny tsena. Fa tamin'ny fotoana io no nanasitrana ireo jamba sy nandringa izay nanantona an Jesosy izany. Fa ny ankizy madinika ny antsoantso hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida. Fa tezitra mafy ireo loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna. Ary nampatsiahy azy Jesosy hoe tsy mbola novakianareo va ny teny manao hoe avy amin'ny vava ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. Ary dia voalaza fa nandao azy ireo ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna. Arak'izany dia hita fa nanandram-pideranana dia ireo no heverina ho bitika sy kely indrindra azy. Fa raha misaintsaina ny voninahitr'Andriamanitra amin'ireny zaza minono sy ankizy madinika ireny koa anie isika dia mahita fa mahavariana ny namolavolan'Andriamanitra ny fiforianan'ny zaza iray ao an-kipo e.
Ary na ho an'ny mpanao siasa aza dia io fiforiana ny zaza io no mbola isan'ny tena mahazentana ka mampiaiky an'ireo mpanao siansa ireo, ato mbola hatramin'izao dia mbola hanohizan'izy ireo ny fikarohana foana izany zavatra izany. Mifony hery mahagaga tsy tratry ny sain'olombelona izany. Enona dia ny mandinika ny fitombon'ny zaza sy ny fivoarany amin'ny lafiny rehetra aza dia tsy aiza vaina e. Maneho ny habeny voninahitr'Andriamanitra izany. Fa eto dia tsindriana ihany koa ny fiantraikany fiderana eo amin'ny mpanao ratsy. Mahery ny fiderana, mampandamaka ny fahavalo izany, mahagina ny fahavalo ary mampandositra ny fahavalo. Fa raha mijery amin'ny ankapobeny mihitsy isika dia mahita fa toeram-boninahitra mihitsy ny nametrahan'Andriamanitra ny olombelona. Voalaza eto fa nataony latsaka kely noho ny anjely ny olona. Latsaka kely noho Andriamanitra no ilazany dika teny hafa amin'izany. Ary nosatrohan'ny voninahitra sy fiandrianana. Maneho izany fa napetrak'Andriamanitra amin'ny toeran'ny mpanjaka ny olombelona. Raha teo raha miverina mijery ny any amin'ny Genesisy isika, dia mampatsiahy fa nataon'Andriamanitra nitovy endrika tamin'ny olombelona tany am-pahariana azy, araka ny Genesisy 1:5-20 sy ny 7:20. Ary voalaza koa fa tsara indrindra ny nanaovany azy araka ny Genesisy 1:1-3. Raha milaza no ny mpanoratra eto hoe fiandrianana, dia entiny ilazany indrindra ny toeran'ny mpanjaka nametran'Andriamanitra ny olombelona izany. Ho koa izy eto amin'ny 7 hoe nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao, nataonao eo amin'ny tongony ny zavatra rehetra. Any amin'ny 7:20 amin'ny Genesisy 1 io dia ahitantsika io toeran'ny mpanjaka nametran'Andriamanitra ny olombelona io satria dia notendreny anjaka amin'ny zavaboary manontolo ny olombelona. Izany hoe amin'ny mahatoeran'ny mpanjaka nomen'Andriamanitra ny olombelona izay dia natsoiny Andriamanitra mba hiaro fa tsy hanankorontana, hitandrina fa tsy hanimba, anjaka fa tsy hanjakazaka amin'ireo zavaboary ny olombelona. Napetrak'Andriamanitra eo amin'ny toerana ambony sady miavaka raha mitaha amin'ireo noharian'ny tanana rehetra ny olombelona. Sarobidy loatra eo amin'ny masony ary nomeny ny fahefany manoloana ireny karazany zavaboary ireny. Fahamarinana faharoa tiana ampitaina anatin'izany dia hoe mampitafy ny olona amin'ny voninahiny Andriamanitra. Mampitafy ny olona amin'ny voninahiny Andriamanitra. Raha misy heverina ho manana andraikitra voalohany manoloana ny fanajana ny tontolo iainana, fikolokoloana ny zavaboary sy ny fitandremana azy ireny, dia heverina fa isan'izany isika kristianina. Mampatsiahantsika izay tsaratsarona anatin'izao taonjobilontsika fikambanan mpiara-maky ny Baiboly eto Madagasikara izao izany satria ny taonjobily dia famerenana amin'ny laon'ny zavatra rehetra ary tafiditra indrindra ao anatin'izany ny famerenana amin'ny laon'ny ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'ny hafa, ny fifandraisana amin'ny rafitra, fa koa ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Izany raha teo no tanterahan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana ho fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra, ny olona samy olona ary ny olona amin'ny zavaboary. Fa ato anatin'ity Salamo 9 ihany koa dia mitanisa ireo zavaboary eny amin'ny habakabaka sy an-tanety any amin'ny rano ny mpanoratra. Mahatsiaro ny toa mahatsinitsinina ny olombelona manoloana ny hatsarana sy ny fidadasika ny lanitra omban'ireo volana makitana mandrafitra azy izany. Ahoana ny voasoratra eo amin'ny 14, raha jereko ny asan-tananao sy ny volana makitana napetrakao eny, dia mba inona moa ny olombelona no tsarovanao? Mahavariana tokoa ny nanaovan'Andriamanitra ireny fanazavana eny amina habakabaky ny lanitra izay manazavany aty ambony tany ireny. Toy ny masoandro ohatra izay manana ny fotoana ipisahany ary manana ny fotoana ilentihany amin'ny toerana iray. Mahavariana mieritreritra hoe amin'izao fotoana itenenantsika izao mazava aty Madagasikara amin'ny 10 maraina, fa na amin'ny toerana sasany any ivelany any kosa dia maizina anatin'ny alina. Tena mahavariana, fa rehefa misaintsaina ny hafanana entin'iny masoandro iny koa isika dia mahatsiaro ny fahalehibeazan'Andriamanitra tsy takatsy ny sainy. Manao ahoana ireny fanehoantsika ny fisitrahantsika ireny zavaboary ireny? Manao ahoana ny zava-misy? Mafana ny andro, menimenina isika. Mangatsiaka ny andro, menimenina isika.
maina ny andro, mitaraintsika. Avy ny orana, mitaraina ihany sika. Ndao hianatra ny voninahitra an'ilay mpahary. Ary raha mijery ny biby na antsana an-tanàna toy ny omba manondro sy ny osy mba mibibidia, arak'izay voatanisa eto amin'ny 15 dia mahatalanjona rehefa mandinika izany satria maro be ny fahatsaran'Andriamanitra ny meny ho trandrahan'olombelona ao anatin'izy ireny. Ohatra hoe toy ny volony, ny henany, ny hodiny, ny rononony, ny taolany sy ny maro hafa koa e. Tena maneho miharihary fa sady lehibe amin'ny fisainan'Andriamanitra no mahery amin'ny atao. Azo ny voninahitra, mendrim-piderana loatra izy. Mampalahelo nefa fa maro ny hetsika ataontsika olombelona mamodika ny tontolo. Hany ka lany tamingana ny biby sasany, sy mba ny lalàna voajanahary amin'ny fiain'ny natiora. Andao ho isan'ireo mpanandratra ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fisitrahana ampitiavan'ireny zavaboary ireny. Maneho ny voninahiny amin'ny zavaboary Andriamanitra. Ary izany no heverina fa fahamarinana fahatelo afaka zaraina. Mampahatsiahivina ary fa tao anatin'ity Salamo 9 dia nahita isika fa tompony tany aman-danitra sy izay rehetra eo aminy Andriamanitra. Hitantsika koa fa nampitafian'Andriamanitra ny voninahiny olombelona, ary namaranitsika azy teo dia hoe maneho ny voninahiny amin'ny zavaboary Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika, ry Tompo iray masina tsara indrindra sady tompo ny voninahitra, faly ny fonay avaka milaza hoe anao ny lanitra, anao ny tany sy izay rehetra eo aminy, ianao ny namorona sady mifehy azy. Deranao izay Tompo fa mahatalanjona ny asanao. Ary indray ny voninahitra ampitafianao anay olombelona manoloana ny voninahitra ao izay asehonao amin'ny zavaboarinao. Maminay loatra izany. Mefo endry izay, ahaizanay manome voninahitra anao isanandro Andriamanitra. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavakay. Amen. Niaraka tamintsika tamin'ny manandroany, tiana randremana tena. Mana isanandro, fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambanan Mpiara mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambanan Mpiara mamaky ny Baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.